Fampianarana kosa iray amin'ireo nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa Pasoba Education vatsiny vondrona Europeanina vola ny EPP tambarina andrina ity tetikasa ity dia mikendry ny fanalefahana noho ny fahavoazana ara-pivalomana noho ny fandalovan'ny krizy. Boky fianarana garabola manodidina ny roanjato isa sy boky torolalana ho an'ny mpanabe sy mpampianatra ary fitaovam-pianarana no natolotry ny tetikasa Pasoba Education ho an'ny sekoly EPP Tambarinandrina izay manana mpianatra miisa 420. Ity sekoly mpanjakana ity izay isan'ireo sekoly amin'ny ambaratonga fototra voalohany mpahazo tombontsoa amin'ny tetikasa. Ny tetikasa Pasoba Education izay ampiarina amin'ny faritra sivy eto Madagasikara ary natao indrindra hitsonjovana ireo karazan'olona voasokajy ho isany sahirana indrindra. Fa ny programam-pampianarana misy eto Madagasikara dia mbola sarotsarotra ihany amin'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa, ireo mpanatanterahana ihany koa tsika natao hoe fametrahana ifotony ny programa iarahana nameraka amin'ny fanjakana izany nameraka amin'ireo sekoly sy miankina koa dia amin'izao fotoana izao dia mafaly antsika ny mandray ny boky izay omeny ny Pasoba Education izay vatsiny ny fianakaviambean'ny Union Européenne zany manome an'izany fotoana izany boky izany ho an'ity sekoly ity. Satatra ambavarany an'izao fotoana izao fa ny tanjona rehetra dia miafahana manome ny boky ho an'ireo mpampianatra frama manerana nosy sy ireo mpampianatra hafa ihany koa satria dia mananteny tsika fa dia rapitsy rafakapitso dia mpampianatra manana traikefa manana fiofanana mpampianatra anjanakitsika fa tsy mpampianatra izay sahirana na amin'ny fiofanana na eo amin'ny asa na eo amin'ny ko traikefa sahala amin'izay misy amin'izao fotoana izao. Famatiam-bola mitetina roa amby 30 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeana no ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Pasoba Education araka ny fanazavana ny mpinindrimatoa Antonio Sanchez Benedito Gaspar lehibe ny vondrona Europeana eto Madagasikara. Vinany tetikasa ny anavaozana anarena na ranangana fototra sa ho an'ny Cisco misy 50 Drain ary CRENFP manerana ireo faritra sivy iasany.